Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany. Lay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Zavatra tsy fantatry le zoma mihitsy ny samborana azy ka nilazana azy fa meloka izy. Andeha hoenotsika ny resaka tao amin'ny famitorana. Aza mamaly tsony se, ahoana no ilazany se fa tsy iseny nangary paosy tamin'ny zoma teo? Ka tsy fantatra akory ny sefo, tsy fantatra akory hoe nisy nangary paosy zany tamin'ny zoma. Ise mihitsy no nitondron'ny olona teo fa aza mody maty eo e. Aleo ary asefo mba hanontany anao zavatra iray monjy. Inona no anontanianao? Tsy ianao ve sefo le naka ny vadin'le mpivarokena tamin'ny sabotsy lasa teo? Tezitra sefo. Za ve no adalainao e? Aiza no atako an'izay naka ny vadiny ihany? Tahaka izay tsy nahalalànao izany koa ane sefo no mba tsy hahalalako izay nangary paosy tamin'ny zoma e. Tsy rebirebi ny se ahy e. Miditra ary amin'ny famitorana manaraka mifankahita. Raha tsy ekisy dia ho hitanao tsara izay azo anao. Dia nentina patorany zoma nahiditra ny fonja sady nitomany izy ny teny hoe mba iza reno ny mahalala fa tsy nanao an'izany ahe. Mbola ety an-tany sika rehetra ny namana, fanjakan'ny tany no misy antsika izao. Fitsaran'ny olombelona no tsy maintsy manjaka aloha, saingy tsy ho ela dia ho foana izany fa ny fitsaran'Andriamanitra no marina sy tokony andrasana amin'ny mpifaliana. Ny ano azo antoka dia izao hoe misy Andriamanitra izay marina, mpitsara marina ary mahafantatra ny miafina indrindra. Manamafy izany ny voalaza ao amin'ny Isaia 3:7, ny 2:2. Fa Jehova no mpitsara antsika, Jehova no manome lalàna antsika, Jehova no mpanjaka antsika, izy no mpamonjy antsika. Sanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fatumuchani andiza Tarika Ambassadora Ande ao fatsitamana Yalamini titani tie fenu aizina tsisy azavana fenu hutanjakani satane fafandalovana eto nitany tsy hilaozantsento tsy mba misy izay antenaile andeha ao fa tsy sento inuiri Jerusalema tanana masinare tsy misy ny maoriawe nao sikaoninao favolambena sy vatoso lulalana niditrao ka izare no tsy mbahoa tena ti vola sy ti arena ni aratsy atrany ny fony andeha ao tsy jano nintsony ny tany miasimbatrany ny olona torakizany ny any sisalazaikio andeha ao izay miraiky izay lay onja ny fanantenana inuiri Jerusalema tanana masinare tsy misy ny maoriawe nao sikaoninao favolamena sy vatoso lulalana miditrao ka izare no tsy mbahoa Jerusalem
lalana masinare tsy misy maoriaoria nao sikaoninao favolamena sy vatoso no lalana liditrao ka izare no Ny soratra masina izay mampahiatra anao. Ankizy malagasy, ovay ny tontolo. Ankizy malagasy, avaozy izao tontolo izao. Fianarana baboly ho an'ny ankizy. Iarahana amin'ny feon'ny fanantenana. Ankizy malagasy, ovay ny tontolo. Ankizy malagasy, avaozy izao tontolo izao. Ankizy malagasy, amin'andra manditra. Ankizy malagasy, vaovy izao tontolo izao. Miarahaba ny ankizy rehetra. Mino izay fa salama tsara ianao ao. Kanefa raha misy tsy salama dia mirary soso fahasalamana ao anao ny ekipa amin'ny feon'ny fanantenana rehetra. Tamin'ny fandarana tamin'ny lasitsika dia nahafantatra fa nisy namorona izao rehetra izao fa tsy tonga ho azy. Iza moa ilay mpamorona rankizy? Andriamanitra. Andao averintsika kely hoe inona ary ny foroniny tamin'ny andro voalohany? Ny mazava. Ary tamin'ny andro faharoa? Ny abakabaka na koa hoe ny lanitra. Mahafinaritra fa mahatadidy tsara ny ankizy a. Ary ny manaraka inona ary eo? Ireo zava-maniry rehetra samy araka ny karazany avy. Andro fahatelo izay. Ary tamin'ny andro fahafiry moa ny volana sy ny masoandro ary ny kintana? Zay mitsy. Tamin'ny andro fahaefatra. Tena mahatadidy ny ankizy a. Hoay efa fantatsika ihany koa moa zavatra niforonin'Andriamanitra tamin'ny andro fahadimy eo. Inona moa? Ny zava-mananaina tao anaty rano rehetra. Dia inona ihany koa? Ny voromanidina eny amin'ny habakabaky ny lanitra rehetra. Nataon'Andriamanitra isan-karazany avokoa izy ireny. Tena mahafinaritra e? Tsy mbola nifarana teo anefa ny famoronana nataon'Andriamanitra. Mbola nitoy. Samy ary mihaino tsara daholo fa ho arahantsika nitoy ihany hoe inona indray ny foron'Andriamanitra manaraka. Ndao ary alefasina manarila. Mahagaga. Tantara narindran'ny Zoanitra, andrenesanao ny mpanoratra, Rila ary Nardina. Tadasineny fa misy inona ary bema? Tantaraiko zavatra nareo. Misy inona indray? Zavatra mahagaga nefa tena nisy. Andraso vetivety izy olo-akanjo aloha. Aza metsiketsika eo tadasineny Eny e. Fa nisy inona indray ary tany am-pianarana tany? Asa. Mahita ho tantaraina mihitsy koa anie ty be mity raha matoy. Ka tsy zaranao ary ve izy mba zavatra tsara ny tantarainy e? Inona indray ary zany zavatra mahagaga olazainy zany? Tsisy mahalala fa sady tena nisy anio izy. Aleo enona dia ho fantatra.
dadasiny eny Andriamanitra ny eny namorona ny olombelona sady noariany tahaka ny endriny. Iza no ny teny anao an'izany ry Bema? Mpampianatra anay satria izany no lazain'ny Baiboly. Ay, toy an'le famoronana ny tantarainao ato amin'ny herinandro lasa zany a? Samy mihitsy ry neny sady ny olombelona ho Ramse volavolain'Andriamanitra tamin'ny tanany mihitsy de zay ho ny nahariana ny olombelona. Ay, vovotany ho ny Baiboly de no fofonaina mahavelona ho no vavorony de tonga olombelona mananaina izy. Zany ve tsy mahagaga ry dada sy neny nefa tena nisy nge zany. Tena mahatalanjona tokoa zany anaka, ary mahay mihitsy anety zanaky dady ty de tamin'ny andro fahafiry zany namoronana ny olombelona ry Bema? Tamin'ny andro fahaenina ary neny Ay, fa zao tsy ny olona ihany ny foronon'Andriamanitra tamin'io andro fahaenina io, fa inona koa? Fa biby dia isan-karazany de biby fiompy isan-karazany. Biby rehetra na mandady izy na mikisaka amin'ny tany. Ndray aiva reo biby rehetra ireo zany no foronon'Andriamanitra melohan'ny olona raha azoko tsara ny tenin'ny Bema. Samy mihitsy ry dada satria nasain'Andriamanitra nanjaka tamin'ireo zavaboary rehetra no foronindreo ny olombelona. Tena tian'Andriamanitra manokana nge ny olombelona ry dada sy neny Bema, entopo de inona indray zany no narian'Andriamanitra taorian'ny olombelona raha izany? de vita ny lanitra sy ny tany ka. Ay, vitan'Andriamanitra ny asa nataony de nitsahatr'Andriamanitra tamin'ny andro fahafito. de inona no nataon'Andriamanitra tamin'le izy hoe nitsahatra hono ry Bema? eny tokoa. Zao ny tenenin'ny Baiboly ry dada sy neny Ahoana? satria ny andro fahafito ny tsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny foroniny de tany andro fahafito sy nanamasina n'izany andro fahafito zany Andriamanitra. Ay, zay zany no herinandro voalohany indrindra nisy teto ambonin'ny tany Zay mihitsy ny tenenin'ny Ramose anay. Zany no novakiny tao anaty Baiboly. De ho koa Ramose hoe tadidio tsara fa nisy namorony zao rehetra zao fa tsy tongatonga ho azy. Tena marina tokoa zany anaka, tena mahatalanjona tokoa mieritreritra ny fomba naharian'Andriamanitra antsika raha matoa Zaraky ny teny zanakao nefa tena nisy. Andraso fa raha vao mbola mitantara Ramose ka momba amin'ny Baiboly de tantaraiko amin'ny dada sy neny. Endre anako, tantarao mihitsy tena mahagaga tokoa raha ankizy ny namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao nandritra ny enin'andro ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy ka nita sy nanamasina izany andro fahafito ny tsaharana izany. Izany tokoa no herinandro voalohany nisy teto an-tany rakizy. Tsarovo mandrakariva ary fa nisy namorona izao rehetra izao dia ilay Andriamanitra. Raha vao mandiny herinandro ianao dia ny andro voalohany, ny andro faharoa, ny andro fahatelo sy ny andro sisa rehetra dia tsarovo mandrakariva ireo zavaboary ny foronon'Andriamanitra tamin'izany. Izany izay mpamorona izao rehetra izao avelao ny elikay ka io izahay ho mpankatò sy anajanao eo amin'ny fiainanay, angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.
teo indray ry aloha ny firahantsika androany a teto amin'ny fandaharana ho an'ny ankizy dia mametraka ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray. Antoko-pihira Venjo. Zay ilay onjany fanantenana. WR manolotra ho anao feo ny fanantenana. misaotranao manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny feony fanantenana na izanaiza misy ianao amin'izao fotoana izao dia miaraka aminao hatrany zahay eo amban'ny fahasoavan'Andriamanitra. Isaorantsika ilay Andriamanitra be fitiavana manome tombonandro ho antsika, tsy hoe zontsika ny tsy maintsy mahazo tombonandro isanandro fa fahasoavana izany, ary ilayntsika ny misaotra an'Andriamanitra isanandro koa eo anatrehany izany. Vaovao isanandro ny famindrapon'i Jehova dia tokony hanararoatra n'izany tombonandro izany isika hanomezana voninahitra azy. Misaotranao manokana manaraka tsy tapaka ity fandarana vokaran'ny feon'ny fanantenana ity, ary isaoranay manokana ianao izay tsy miaino fotsiny fa mandefa fanamariana, misy aza mandefa tononkalo mihitsy
misy manao fanakianana arahiny sosokivotra mahasoa zandrehetra zany dia tena ankasitrahana tokoa tompoko. Raha misy aminareo aza manana fandaharana dia soraty dia alefaso aty aminay fa fiara-miasa tsy mihoatran'izany. Marobe ny fanontaniana izay alefantsika mpiaino. Anisan'izany ny fanontaniana napetraky ny tanora anankiray. Teanao ny sitrapon'Andriamanitra ozy fa ny ratsy ihany ny vitako. Matsiaro malemy aho, mila ho kivy aho. Inona no tsy ambaratelon'ny fahombiazana? Indraindray aho mahomby, indraindray aho lavo, indraindray aho faly, indraindray aho kivy. Inona ny tsy ambaratelon'ny fandresena? Inona ny fiarovana aho? Milohany hidirantsika amin'ny fahamalinana izay fanontaniana izay dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitro, misaotra no nanomezanao anay tombonandro, nanomezanao anay tombotsoa ho afaka mandray fananarana avy aminao. Ampio izay mba tsy hanampitsofina amin'ireny fananarana sy fampianarana ireny fa ireny fanavotana ho anay. Mitovy amin'ilay tanora nametraka fanontaniana teo daholo zahay. Indraindray kivy, indraindray faly, indraindray mahazo hery, indraindray toa miravoravo tanana, indraindray mahomby, indraindray lavo. Raina io, omeo anay ny valiteny azo antoka, ny vahaolana azo antoka avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manasanao ary hiaino ny valiteny omeny Jehova. Ao amin'ny Salamo 7:7. Salamo 7:7. Inona ny iarovany zatovo ny lalaka-lehiny tsy ho voaloto? Valiny ny fitandremana araka ny teninao. Ny fitandremana araka ny teninao. Izao koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 1:2, andiny fa 4:4. Jaona 1:2 ka ny andiny fa 4:4 ka ny tapany 5. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naresy ilay ratsy ianareo. Ny tsy ambaratelon'ny herin'ny zatovo eto ary mahatonga azy mandresy ilay ratsy dia satria mitoetra ao anatiny ny tenin'Andriamanitra. Inona ny iarovany zatovo ny lalaka-lehiny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Dia mijoro vavolombelona ny amin'izany ny tanora indrindra tamin'ny mpianatra Jesosy, dia Jaona izany. Raha nanoratra izy eo amin'ny Jaona 1:2 manao hoe: nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo, satria mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, ary zany no tsy ambaratelo ahafahanareo mandresy lay ratsy. Dia mipetraka ary ny fanontaniana: manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakinan'io tenin'io? Ao daholo ny afatra rehetra izay mitondra ny vahaolana rehetra eo amin'ny fiainanao. Ahoana hoy ny mpanao salamo ao amin'ny Salamo 7:1. Salamo 7:1. Atao-poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Inona moa ny fitaovana izay nampiasain'i Jesosy mba handresena ny devoly tamin'ny fotoana nakany devoly fanahy azy? Azonao jerena ny amin'izany ao amin'ny Matthieu 5:4 manomboka eo amin'ny 1:1. Intelo ny devoly no naka fanahy azy, ary intelo Jesosy no nampiasa ny tenin'Andriamanitra, ny teny voasoratra avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra hoentina nanohitra ny devoly. Intelo izy no ny teny hoe voasoratra hoe, ary tamin'ny fantelony dia voaterina andao azy ny devoly. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana: manahoana ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra? Manahoana ny fankafizantsika mifandray amin'Andriamanitra
amin'ny alalan'ny famakina ny afatra avy aminy. Inona reny zavatra hitrangy raha ataontsika mitovy fotsiny amin'ny fampiasantsika n'io finday enti-tanan'io ny baiboly. Entintsika traizatraizy ny telefonina iny. Raha sanatria aza ka adino any an-trano dia vitantsika ny miazakazaka maka azy. Rehefa eny ambony bus na eny ambony fiara isika, eny na mandeha ny an-dalana aza, dia tsy mitsahatra mijery matetika aniny telefonina iny. Mamaky ny afatra avy amin'ny namana na mandefa afatra ihany koa aza, ary tsy mitsahatra izany rehetra izany raha tsy efa hatory. Inona reny zavatra mitranga raha tahaka an'izany ny fampiasantsika ny baiboly ho tanteraka raha-baky teny amintsika mihitsy izay nolazain'ny mpanao salamo. Inona ny arovan'ny zatovy ny lalaka leny tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Atao am-poko ny iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Na tanora ianao na antitra ianao, rehefa manao tsirambina ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy lavo. Ao anao hoe Jesosy, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona. Izy tsy miteny hoe ny sasantsasany takan'izao mety ho vitanao ihany, fa na inona. Inona avy moa no fomba ifandraisantsika amin'Andriamanitra? Ny vavaka angatahana ny fanan'Andriamanitra, satria voalaza tsara amin'ny ten'Andriamanitra hoe izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Izay tsy manaiky ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra zany na manahoana faripahaizany, na manao ahoana heriny, dia tsy afaka hiaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Faharoa, ny famakina ny tenin'Andriamanitra araka izay efa noresantsika teo. Ary farany dia ny fiara-miasa amin'Andriamanitra. Isika na iza dia aoka ho tsaroana mandrakariva fa efa simba ny fahotana nandritra ny taona maro be ny fandimby notorotoronona tamin'ny fahotana hoy Davida. Raha Adama sy Eva aza izay mbola nadiodio mihitsy avy eo ampelantanan'Andriamanitra, masina tanteraka, azony Satana nataony namitaka sy nandavo azy. Maika fa izaho sy ianao izay malemy ary nandova fahalemena avy amin'ny taranaka maro ny fandimby. Tsy azontsika atao ny atoko-tena na iankina amin'ny fahendrena sy ny fahalalantsika ho afaka miaro tena eo anatrehan'ny herin'ny Satana, kanefa afaka mandresy isika raha miaraka amin'ilay efa nandresy ho antsika. Ka manomboka izao ary dia aoka ho tsaroana ao mandrakariva, indrindra fa ianao tanora, fa tsy misy antoka ho anao afa-tsy ny fifandraisana mitohy amin'ilay Jesosy zokinao. Amen. Tarika antsany paradisa. Niteninao Jehova fa niloko pitarika mitondra zavana sy fanantenana sy fampaherezana ramy fomarainako sokafako ny tenina sy mba mampalaina satria mofonaina ho an'ireo zay kivy fo fa nilomana zava ho an'ny tongotro ny teninao Jehova amin'ny lalako ivelomako isan'andro antopiainako mahitatanay amin'ny fiainako. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR Centre teny Malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ity pejy ity. AWR feon'ny fanantenana. Manala
fativina mitondra fifalina arivapaolana na maro ireo fandapana misarika ialamina tsisy mampanay ijoro sy osay lola teny masina mandray andraikitra mitondra fanantenany mankasitraka anao manjoy an-trano ny fandaharana natokana ho antsika tanora tsy ampiandrelanao zahay fa ndeha aroso avy an-trano ny fandaharana amin'ity anio ty ary a dia ezahantsika ho fitipitenina izay rehetra efa noresantsika mikasika ny tanora sy ny fiomanana ao amin'ny fanambadiana mandritra ny fotoanan'ny fahatanorana dia zavatra telo no manomboka mibahana tsy kelikely ao amin'ny sain'ny tanora raha mbola eo andala ny famitana ny fianarana izay ataony izy eo aloha izany no avy ny fianarany ho tody hatramin'ny farany sady sy aizany volana tanterana an'izany karazam-pianarana inona koa no atao efa ao an-tsainy ihany koa ny amin'ny asany ary anisan'ny zavatra anankiray tsy adinony ny mieritreritra sahady ny ho avy ny eo amin'ny lafin'ny fanambadiana ka ny amin'ity fiomanana amin'ny fanambadiana ity no tena nasiantsika resaka tatoato misy karazam-pahavononana tsy maintsy everina tsara eo amin'izay lafin'izay raha mbola eo amin'ny 15 taona ny tanora indraindray aza efa lasa loha kely a dia efa manomboka mitempo fitiavana amina zazalahy ny zazavavy ary mitempo fitiavana amin'ny zazavavy ny zazalahy tsy midika akory izany fefa tokony vady ianareo tsy zany velively ny dikan'izany efa fomba voajanahary hanomanana ny saitsika mba ho afaka miaramonina amin'ny sexe opposé zany hoe raha lahy ianao dia afaka miaramonina amina vehivavy raha vehivavy dia afaka miaraka amina lehilahy toe zavatra izay tsy azonao ny ekena taloha amin'ny 17 taonanao zany kanefa tsy maintsy ho ekenao tsikelikely hanomanana anao ho amin'ny fanambadiana amin'ny fotoana izay tokony hanambadianao ka ny zavatra maromaro izay ndresantsika mba hahavonina ny tanora amin'izany hoe fanambadiana izany ndray androany eo aloha izany ny fahavononana eo amin'ny lafiny ara-taona amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny faraparan'ny 17 taonany sy eo amin'ny voalohandohan'ny 20 taonany eo no miamatotra ny olona eo amin'ny 19 taonany ka hatramin'ny 20 taonany dia ny zavatra ivelany toy ny atsarantare tsy ratsy akory ny atsarantare fa saingy izay fotsiny dia ampy atonga ny olona anankiray safidy kanefa mamitaka izany ny akantony zavatra ivelany ny fananana raha materialy ny fiarakodia fitafiana ny chaîne reny zany manintona ny tanora raha mbola tsy matotra izy ary ampy isotoana ny mpanararoatra azy zany ravoravizany vola be fiara tsara tare moto tsara tare dia voasarika ny fiainana rahateo sarotra dia mba hialana amin'ny fiainana sarotra dia voasarika ny famatorana moa
tsy mbola misy raha teo. Raha ao anatin'izany toejavatra izany ianao no manao safidy hiaraka amina olona anankiray ho amin'ny fiainanao mandra-pahafaty dia safidy diso izany. Fa manomboka eo amin'ny 12 taona anio kosa dia fa manomboka mikatsaka ny toetra tsara anaty indray ny olona. Manomboka mahatsapa izy fa tsy vita ny materiel sy ny vola ny fiainana. Fitaovana ihany ireny. Fa ny toetra tsara anaty, ny fifehezantena, ny fahaizana miasa, ny toetra mampanasa mihafa, izay ny tena zava-dehibe. Ary izany mahatonga ny tanora namantsika latsaky ny 20 taona izay manambady no malaky misara-panambadiana amin'ny ankapobeny, satria tsy vita ny endry-javatra ivelany fotsiny na dia ilaina azy zany ny fitondrana ny tokantrano. Ka dia tsy azo atao tsirambina zany ny amin'izay lafiny ara-taona izay. Tsy miankina amin'ny fahaizanao any am-pianarana akory ny fanananao fahamatorana ho amin'ny fanambadiana. Ilaina izay miandry ny fahamatorana eo amin'ny lafiny ara-taona izay. Misy ny fahavononana anankiray koa izay tena zava-dehibe ilaina idirana amin'ny fanambadiana dia ny lafiny ara-bola izay. No resahantsika teto fa tsy velon'ny ranomangatsika ny fitiavana ara-pihetsepo fotsiny. Ilaina ny vola. Ao ny ofatrano, ny sakafo, ny fitafiana, ny sarandalana, ny fanafody, fialamboly, sy ny sisa sy ny sisa. Ireo tanora izay hitantsika miaraka amin'izao fotoana izao, na dia mbola tsy tonga ao anatin'ny fotoana ny fanambadiana aza, dia mieritreritra mihitsy fa raha tafiditra ny tokantrano izao fiarahana izao ary tsy misaraka intsony dia ho paradisa tany. Kanjo rehefa tafiditra ao dia indro fa toa niova ny zavatra rehetra. Hay misy zavatra be lehibe takiny ny fiainana ao an-tokantrano. Ka tsara ho fantatsika tsara zany milohan'ny idirana amin'izany tokantrano zany. Anisan'ny zava-dehibe ny vola. Tsy azo atao Andriamanitra ny vola. Mpanompo mahatoky ny vola. Raha ataonao mpanompo izy zany dia mety. Fa tompo loza be, tsy azo tompoina izy. Raha ataonao mpanompo anao izy dia asoanao. Fa raha ny vola no ataonao tompo ny baiko anao sy ny baiko ny safidinao rehetrarehetra dia tsy maintsy ampididozanao zany na ho elanao aingana. Ilain'ny tanora ny manana fidiram-bola ara-dalàna, milohany idirana amin'ny fanambadiana. Ary eto izay dia teresaka manokana amin'ny zazavavy. Mivoatra ny toejavatra eo anivon'ny fiarahamonina. Raha taloha tsy nampaninina ny vehivavy ohatra ny miditra ao anatin'ny tokantrano na dia tsy dia manana faripaizana firy azy izy. Fa amin'izao fotoana izao dia mampirisika antsika zazavavy mba hanana faripaizana ampy vao miditra amin'ny tokantrano. Raha azo atao aza afaka ny haly eo tena mihitsy eo amin'ny lafiny fitadiavam-bola. Misy antony be dehibe ny mahatonga anay miteny an'izany. Mbola resahantsika amin'ny tsipiriana zany aorinao. Fa ny tiano resahana dia izao hoe aoka haly eo tena eo amin'ny lafiny ara-bola ny olona anankiroa izay mikasa ny hiditra amin'ny fanambadiana. Ankoatran'izay na manahoana betsahan'ny vola mety miditra aminareo dia ny fahaiza mitantana dia tena zava-dehibe mihitsy. Ka raha mbola mifamofo na mbola mpinamana akory aza eo amin'ny fahatanorana dia aoka ianarana mihitsy izay hoe fahaizana mitantam-bola izay. Fa tsy tsara le hoe mandany ny azo fotsiny. Aoka ahay mitahiry hitsinjo ny vody andro merika, ny tsy ampoizina, akoatra ny fitantanana ireo zavatra azo antoka fa tsy maintsy apetrapetraka toy ny sakafo, ny ofatrano sy ny sisa. Noresantsika teto ihany koa ny fahavononana eo amin'ny fahaizana mikarakara tokantrano. Tsy tokony hanambady mihitsy raha tsy efa mahay tsara ireo karazana andraikitra takiany fiainana tokantrano andavanandro. Ny fahaiza mahandro, ny fahaizana mandamina, ny ao an-tokantrano ao ny fahaizana mitantana ny vola, ny fametrapetrahana an'izany araka ny tokony ho izy, ny fahaizana mifehy ireo fahaiza manao fototra ilaina ao an-tokantrano ao. Misy ezange mampirim-pandriana tsy hainy, manasa lamba tsy hainy, kanefa mieritreritra ny hanambady izy satria manambola angamba dia nitehatra ny mpiasa. Na manambola be toy inona azy ianao, azadiny fa ny fiainana ny mivadibadika tsy ampoizina dia mitranga foana amin'ny toejavatra sy ny fotoana samihafa. Mamolavola koa ny toetranao sy atonganao atokotena ny fifehezana
ireny fahaiza manao fototra eo amin'ny fiainana ireny. Tena zava-dehibe ilaina ihany koa ny fahamatorana ara-tsaina sy ara-pihetsepo. Sarotra manazava azy. Raha mbola kely ohatra ny ankizy no asainao misafidy vola 20 ariary sy vola 10 ariary dia ilay 20 ariary ny fidiny. Fa rehefa lehibe kosa izy no ampisafidianinao amin'ireo vola ireo ihany dia ilay 10 ariary ny fidiny. Ary dia lazainy hoe adala aza ireo zaza mbola zandriny mbola misafidy ny 20 ariary. Tsotra ny zavatra tiana ambara amintsika eto. Ny antony itiavanao olona anankiray eo amin'ny 40 taonanao sy ny antony itiavanao olona anankiray eo amin'ny 20 taona na ny 25 taonanao dia tsy mitovy velively satria efa nanjary ny amatotra ny safidinao. Tsy tsara arak'izany ny mivoady miloha amin'ny olona anankiray everinao fa tianao fatratra hoe mandrakizay tsika dia miaraka. Fanambadiana no tanjona, lambana koa faty misarahana. Tsy mety manao voady tahaka an'izany ao anatin'izay hafanampo voalohany izay. Rehefa mandanjalanja ny amin'ity lafin'ny fahamatorana ara-pihetsepo ianao dia izao, rehefa miady hevitra ve ianao, ny fonao ve no miady hevitra sa ny sainao? Rehefa tezitra ohatra ianao, hainao ve ny mifeny vavanao sa izay teny rehetra tonga ao an-tsainao dia avoakanao avokoa? Ohatra tsotra ihany izay ahafahanao mahazo izay tiana ho lazaina amin'ny hoe fahamatorana. Tafiditra ao amin'ny fahamatorana koa ny fahafahana manao planina amin'ny ho avy, fa tsy ny androany ihany. Eo koa ny fahaizana mandanjalanja miloha ny andraisana fanapa-kevitra anankiray. Ao koa ny fahaizana mametraka amin'ny toerany izay tokony ho lara-pahamehana, ny tsy fampifangaroana resaka rehefa misy ady hevitra tao. Ady hevitra mikasika ny sakafo tokony ho an'ny androany ohatra nresahana dia tafiditra hatramin'ny toerana hivavahana amin'ny sabata na ny alahady. Tsy tokony hafangaro ny resaka. Rehefa miresaka zavatra anankiray dia mijanona amin'iny ihany. Be dia be ny ohatra azo raisina fa azonao tsara ny tiana ambary. Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao? Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao. Koa mahaiza misafidy. Fa ankoatr'izay koa, tsy ny hoe farany fa ny tena zava-dehibe izay fototra ny tokantrano dia inona ary? Ny lehibe indrindra dia ny fahamatorana ara-panahy. Tsy fahavononana mahaleo teny izy ity, fa saingy hianteran'ny hafa rehetra kosa. Andeha aloha isika hanaraka ity tantara kely anankiray ity dia hotoizantsika ny dinidinika avy eo. Fa tsy maintsy zavoana ve ny diso e? Ianao zany tsy mety diso mihitsy. Tsy misy mandiso anao eo fa manazava ny hevitra sy ny tokony atao fotsiny azo. Dia tsy maintsy ny hevitra foana marina sy tokony arahana. Dina. Inona e? Fa inona manjo anao e? Resaka mofo mamy ve dia atao ampiady toy izao? Ka mankaleo be ahy ianao e. Ataovy amin'izay tianao atao any daholo fa zaranga tsy mirarahana io ah. Fa dina ve lasa daly? Aleo hijanona any koa nga fa inona ny rarahiko an'izany? Dana koa maka ny vehivavinao afany e. Efa fantatra nefa tsy tia ahy ianao e. Dana mody any dia tsy ilaina verina ity intsony. Lasa koa ranga fa marikiriko ana mijery anao sy meno anao azy velomy ianao. Dana mandeha any e. Dia izay ny resaka ny fanaovana izy tiana farany dada sy neny. Mampalahelo izany anaka. Dia ahoana? Hisaraka tanteraka izany nareo? Dia ahoana ny fanasana efa voaely rainy ah? Mahanala baraka marina moa. Tsy maninona izay fanasany fa izay mety aminareo roa mihitsy no atao. Olona tsy matotra manala baraka. Ka zany erineny ty andiny fa izy ny tsy azoko mihitsy. Za efa vonona matoa ny teny taminareo dia vonona izay. Ty azy elako maninona ny hevitra elafoana no ampanjakainy lahy. Ka raha tena ty azy ve ianao dia mofo mamy atao ampisaraka e. Neny ah. Ka za kosa ve lazainy hoe miaraka amin'ny vehivavy hafa nefa ne izy ihany no tiako e.
izy ngamba mety miaraka amin'ilay lahafany dia izany endrika endrehany. Manahoana daholo nareo toko? Manahoana dina? Manahoana ry? Fihinana ataonao aty? Azay vo mipetraka aloha ny olona fa vao miditra izy dia fanontaniana sesikela aminy. Mipetrapetra rehetra ry dina. Ka sao dia manelingelina anareo misy resaka saika teneniko amin'ny bera fotsiny nefa maninona ry dina? Nefa to ohatry ny diso ariana loatra ny fahatongavako angambe. Saika ifona aminy amantsy tamin'ilay adiny fanaovanay nefa to tsisy dikany akory izay fifonana ataoko eto fa izy ary ty to efa nanadino atanteraka. Zao vao fantatry ny olana aminareo hoe nareo roa mihitsy samy mbola tsy vonona amin'ny fanambadiana. Vonona izay ka? Zay ane ka tsy mangataka fanampinany aminareo ray aman-dreny mba anatotosana mary azinay. Zay ary anefa manana trano ipetrahana raha vao vita ny raharahanay Eny, ekeko avokoa izany. Fantatro tsara fa vonona ra-pitaovana nareo fa tsy vonona ra-panahy. Tsy azoko. Ahoana kosa ny vonona ra-panahy fanambadiana izany dada? Inona ny ifandraisan'ny ara-panahy sy ny olona nambady kay? Misy dia misy tokoa anaka. Anome ohatra tsy hoe mitsara akory rakizy fa efa ela ny ainana dia malala zavatra. Fa raha tia mivavaka sy tia mametraka ny fiainanareo amin'Andriamanitra nareo, izany hoe na amin'ny soa na amin'ny ratsy, mba ho alamin'Andriamanitra ny fiainanareo, dia tsy ny mofo mamy mihitsy no ampisaraka anareo. Marina mihitsy izany teny rainareo izany rakizy mampifandefitra ny fananana fahamatorana ara-panahy, tsy mitsaratsara fahatan'ny hafa sy ny sisy. Ary io fahamatorana ara-panahy io anaka ny lakilian'ny faharetan'ny tokantrano dia ahoana ary dada ny azona an'izany feno ivavaka ny fiainany, na sarotra na mora, na falo na ory, raisy mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ho fototry ny fiainanareo na mbola tsy mpivady ary nareo. Misaotra indrindra tompoko, izay vao fantatro ny mampiadiady fahatany anay sy bera. Mifona bera, mifona fa tsy mifidy teny avoaka sady mpanendrikendrika. Dina, satria tiako ianao dia mamela anao fa mba mamelako ny heloko sa bera. Andao entina mbavaka izao faniritsika izao andao fa vonona dia mba ho matotra ra-panahy tokoa tsika amin'izao fanomanana ny fanambadiantsika izao. Radio Adventiste Maneran-tany, ilay tsy mahafoy anao. Misy ny fahavononana anankiray koa izay tena zava-dehibe ilaina hidirana amin'ny fanambadiana dia ny fahamatorana ara-panahy. Tsy fahavononana mahaleo teny izy ity, fa saingy hianteran'ny hafa rehetra kosa. Tsotra ny zavatra tiana ambarantsika eto. Arakaraka ny hatsapahantsika, ny fiankinantsika amin'ny Kristy ihany no tena hahafahantsika manana fanandramana eo amin'ireo karazana fahavononana rehetra izay ilaina ny tanysaintsika talohan'ity fahavononana eo amin'ny lafiny ara-panahy. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Galatiana 5:2-20 sy 17. Galatiana 5:2-20 sy 17. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Ny vokatry ny fanahy voalohany dia fitiavana. Ka raha tianao ny ity amin'ny fitiavana maharitra, fitiavana tena izy, angatao Andriamanitra mba hanomeanao ny fanahiny masina, ary ny vokatry ny fanananao izany voalohany indrindra dia ny fanananao ny tena fitiavana, fa tsy ny fitiavana sandoka izay fahitantsika matetika eo amin'izao tontolo izao. Fitiavan-tena ny fototra ny zavatra rehetra manosika. Dia manaraka eo ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ny famoram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ny fahamarinana, ny fahalemem-panahy, fahononam-po. Rariny loatra raha
izay fahavononana ra-panahy izay no lehibe indrindra satria raha nananao zany dia hanitsy sy hanamboatra ny lafi ny fahavononana hafa rehetra. Ny fananantsika ny fanahy masina ao anatsika zany no antoka hatonga atsika hanana koa ireo toetra rehetra voalaza ao amin'ny Galatiana 5:22 sy 7:20 reo. Ny fahamatorana ra-panahy dia miandalana no azona azy, tsy vita ndray andro zany, tsy vita ny fianarana taratasy zany, fa fanandramana iainana isanandro. Eto am-pamaranana dia izao ny torohevitra tsotra atsipinay amin'ny tanora tsirairay. Miadidinao mandritra n'ireo fotoana rehetra mielolavitra ny fotoana tokony hanambadianao, dia tsy ny mitady sahady ny olona tianao alainao vady, fa ny anao ny ezaka rehetra kosa hameno izay toetra sy fahaiza-manao fantatra fa mbola banga eo amin'ny fiainanao, mba hahatonga anao olona mendrika ny haka vady sy ho alainao vady. Tsy ho mpitady tsony ianao amin'izay fotoana izay, fa ho tadiavina. Tsy haniry olona fa mba ho rian'olona kosa. Ka dia mirary fombiazana ho an'ny tanora rehetra izahay, ny sady manao mandram-piona. Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao? Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao. Koa mahaiza misafidy. Eny ary, tsy terena ianao anaraka ireny torohevitra rehetra ireny, nefa entanonay kosa ianao anatanteraka izany satria tianay ny ahitanao sy iainanao ao anatin'ny tokantrano sambatra any aoriana any raha sitrapon'Andriamanitra. Dia manome fotoananao amanaraka indray namanao fanjany aina izay nanatotosa ny fandaharana ao antsika tanora teto, niaraka taminary nisarina ny lafin'ny teknika. Tompony andraikitra Elion Andremitansoa. Veloma tompoko. Lay feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementan'ny sekoly sabata. Faly mandray an-tanànanao amin'ny alalan'izao n-tsapio izao indray izahay. Misaotra no izao faharetanao izao. Ny tompony hoe hanome ny fanahiny hitarika ianao ho amin'ny fahamarinana rehetra. Namerina ny foty eo amin'ny on'ny Jordana i Jaona. Namerina ny foty eo amin'ny on'ny Jordana i Jaona. Nambaran'ny anjely Gabriel meloha ny fivian'i Kristy voalohany fa ho teraka tsy ho ela intsony i Jaona mpanao batisa. Luka 2:7. Luka 2:7. Dia nanamafy koa Jesosy taty aoriana fa i Jaona no ilay Elia ampanentanay ny malaky fa ho avy. Fa koa izay voalaza ao Mateo 2:4-5. Dia mbola milaza ihany koa ireo mpanoratra ny filazantsara fa i Jaona mpanao batisa no ilay iraka izay hanomana ny olona iona amin'i Jesosy. Andao jerentsika ne ny votoatin'ny afatry i Jaona ne. Mateo 2:7-5. Mateo 2:7-5. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mibebaha ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, koa mamoaza voamendrika ny fibebahana ianareo. Dia toizantsika amin'ny Mateo 2:7-5. Mateo 2:7-5. Amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Jaona efa nilaza taminy hoe diso ianao raha manambady azy. Fakiteny manaraka ny Marka 2:1-5. Marka 2:1-5. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nisy eo Jaona izay nanao batisa tany amin'ny efitra ka nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia fakitsika farany ny Luka 2:7. Luka 2:7, nandeha 7, nandeha 8, nandeha 7, nandeha 1:10, 3:10 ary 4:10. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy ka nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Koa mamoaza voamendrika ny fibebahana ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay,
falazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'reto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady mifamaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka hatsipy ainy anaty afo. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka nome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka nanao toy izany koa. Dia avokoa ny mpamory hetra sasany mba nataony Batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra inona no ataonay? Ary hoy izy taminy aza mampandoha mihoatra noho izay notendrena alainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe ary inona kosa ny mba ataonay? Dia hoy izy taminy aza mitoatao foana amin'ny olona ary aza miampangalainga ary mianina amin'ny karamanareo. Fa raha mbola niandry ny olona ka samy nisaina ny Jaona tampony na izy no Kristy na tsia, dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe izaho manao batisanareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izao ka tsy mendrika many fekapany azy aho, izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Iny an-tanany ny fikoroana anadiovany tsara ny eo am-pamolony ka anangonany ny vary ao amin'ny sompiny, fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Ahoana no nampodin'ny fon'ny olona tamin'Andriamanitra sy tamin'izy samizy? Tahaka ny iasan'ny mpamboly tsara ny tany mba hanomanana azy handray ny vo, no nanomanany Jaona ny fon'ny olona mba handray an' Jesosy. Nanameloka ny fahotana izy, ka niantso ny mpanota mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra. Naseho ny asan'i Jaona fa ilaintsika ny mandinika ny tenantsika mba hahitantsika ny fahotantsika, dia ho hitantsika amin'izany fa tena mila mpamonjy isika. Nampiariary ny fahameloana izy ireo sy ny filan'ny famitram-po sy famela-keloka avy amin'Andriamanitra ny afatra izay notoriany Jaona. Tsy maintsy marina mandrakariva amin'ny fanetretena sy ny fiandrandrana fanampian'Andriamanitra ny fibebahana marina mba hanova ny fitondrantenantsika. Nasehon'ny Jaona tamin'ny olona fa tsy ampiamonjena azy ny finoany fa Abrahama no rainy, fa nilain'izy ireo koa ny manana ny finoana izay nananany Abrahama. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny Jaona fa Jesosy no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Koa rehefa nampahafantarin'ny Jaona ny olona fa Jesosy tokoa no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, dia namerina azy ireo ho amin'ny tompo ara-bako teny io anarana io. Roa tamin'ireo mpianatra Jaona mpanao batisa, i Andrea sy Jaona, saingy nandao an'i Jaona mpanao batisa tamin'io andro ihany izy ireo ka tonga mpianatra Jesosy. Tsy hoe naneho ny filana fibebahana fotsiny ny afatr'Elia izay notoriany Jaona mpanao batisa, fa mampafantatra an' Jesosy amin'ny olona koa izany. Izy no ilay mpamonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Alao sary an-tsaina ange hoe tonga ao an-tokantranonao Jaona mpanao batisa androany, dia rehefa tafavory eo mpianakavy, dia inona no lazainy araka ny hevitrao? Mety hanondro fahotana maro eo amin'ny fiainanao izy, saingy tsy ho adinoiny koa ny laza aminao hoe raiso Jesosy Kristy, fa izy no hamonjy sy hanafaka ny tokantranonao. Hivavaka isika. Rainaiza ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny lesona, misaotra noho ny tantara mahafinaritra izay mitory famonjena, mitory famindram-po sy famelan-keloka. Mamelahy ianao ny heloko ny ankonanay, mamelahy ny heloko ny tsirairay avy amin'ny ankonanay. Dia tongava Jesosy Kristy ô, tongava olona ao tokantranonay hanadio sy hanafaka. Dia misaotra anao izahay, miaino anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpoana ny fandaharana anarahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandrapitafindray ary.